Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bavamalala no ionana amintsika amin'izao fotoanano izao. Dia fifaliana ho anay miarabantsika rehetrarehetra izay tonga eto indray amin'ity androany ity. Dia fiadanà tompony hanapaka anatintsika tsirairay avy. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy dia matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra. Raha latojo hitako hiditra voalohany teto. Tahiny tompo raha latojo raha anabavy Jenny, anabavy Mamsoandry, Marijo, Erikaraka, Grâce, Mioraka, Olokaraja Mandimby, tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra izay mijery any ambadika any ihany koa. Ny fiadanà tompony hanapaka anatintsika tsirairay avy. Anabavy Armande, halleloia. Tahin' Jesosy, halleloia. Faly be aho mahita anao. Mahafinaritra be vaovao mahafalinao androany. Tahin' tompo anabavy Berta. Dia faly be mahita ny anabavy Lovelytina. Tonona amintsika rehetra fiadanà tompo raha androany ianao vao miaraka aminay dia izao tsy diso adresy ianao fa tena ilaina ho anao izao fandaharana izao androvozantsika hery ara-panahy dia ampitombo ny finoantsika dia ampilamina fiainantsika satria salama hatramin'ny nofontsika satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy mampilamina ny any anaty any fa mampilamina ny ety ivelany dia matoky sy mino anabavy Aja raha Jonatana dia tahin'ny tomponareo rehetrarehetra na mampionona faly izay mahita anareo ary androany raha ohatra amin'izao fotoana izao ianao tonga eto dia za teteny aminao mihitsy ny hoe maretatra amin'ny farany fa hiaraka tsika eo amin'ny adiny ray sasany latsaka eo eno hirytsika eno toritentsika eno famelabelarana hivavaka tsika dia za teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany fiadanà tompony eo amintsika ary mino aho fa raha ianao tonga eto io dia tsy olona resy akory ianao fa olona maresy ianao ary raha mety niatrika zavatra mafimafy ianao androany dia za mbola te hampahairanao koa tsy fahamononanao eny fa hampahirezana ny tongotrao hijoro tsara dia nampahirezan'Andriamanitra ianao nandany fisedrana ianao satria misy zavatra tian'Andriamanitra tongava nefa koa raha ohatra ianao olona ny anatina fahotana mety tena mbola fahavalon'Andriamanitra mihitsy dia tsy inona akory ny antony hahatongavanao eto fa misy antso ansin'Andriamanitra avy any an-danitra ampitondrainy izao fandarana izao mba hiantso anao. Maherezy ianao tonga soa ianao tianay ianao nanome fampanaraka na ny androany vao tonga eto dia tsy ho diso fanantenana ianao. Milohan'ny zavatra rehetra indalo tsika hivavaka tsika mivavaka aloha izao fandarantsika izao mba tena tanan'Andriamanitra hikasika ny tsirairay avy ny tokantrano any ilay tanan'ilay lava vao nitoriantsika vao haingana iny fa tsy fohy fa mahavonjy hikasika ny olona rehetra any tokantrano naiza mandray an'izao fandarana izao ny fanatrehan'Andriamanitra ny hamangy antsika tsirairay avy. Tahin'ny tompo anabavy Iama, anabavy Rodina, anabavy Itody. Ndao hivavaka tsika araka amin'ny anabavy Aina avy eto Frantsa izy nivavaka ho an'izao fandarana izao. Tahin'ny tompo anabavy Aina. Ny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia araka hivavaka ny fanombohantsika dia manasa anao hiaraka iombom-bavaka amiko hametraka amin'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra hiaraka hivavaka isika ary. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra dia mbola mivelo-pisaorana anao izay ny amin'ity alina ity. Misaotra anao izay Andriamanitra satria ianao no mitondra anay teto. Misaotra anao izay na amin'ny fahavelomanay, ny amin'ny hery sy tanjaka izay omenao anay, na ny amin'ny fahafahanay Jesosy izay mivory eto amin'izao alina izao dia fahasoavana lehibe ho anay izany Jesosy ary fifaliana ho anay Andriamanitra ny miresaka aminao, fifaliana ho anay Andriamanitra ny aheno indray ny teninao, aheno fampaherezana avy aminao ary fifaliana ho anay Jesosy ny hiaona eto Tompo malalo hiaraka hanandratra vavaka, hiaraka hanandratra fiderana, hiaraka hamoaka izay ao am-ponay Jesosy hiaraka hifampahery dia mankasitraka Tompo malalo, mankasitraka satria na dia tsy mendrika ary izay tsirairay avy reto Jesosy dia mbola nomenao an'izao fandaharana izao, mbola nomenao fotoana mbola afaka hikohaka eto anatrehanao dia misaotra anao izay Tompo malalo mamindrafo aminay Jesosy na ny zavatra izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Jesosy mety nataonay androany, na zavatra nampalahelo ny namanay Jesosy nampalahelo ny fianakavianay mety nataonay, nampalahelo ny hafa Jesosy dia hifonana eto anatrehanao mangataka an'ilay ranao sarobidy izay hanadio anay, mangataka an'ilay ranao sarobidy Jesosy hikoriana amin'ny tsirairay avy amin'ity alina ity mba ho mendrika izay ny hijoro eto anoloanao, mba ho mendrika izay Jesosy ny hanonana ny anaranao Tompo malalo dia misaotra anao izay Tompo, misaotra anao satria ny ranao dia afaka manafaka anay, ny ranao dia mbola mahery amin'izao fotoana izao ary ny ranao Jesosy dia manadio anay. Tompo apetraka fiainam-pelantananao koa izao fandaharana izao
mba haheriny tsirairay avy Jesosy, mba ho feno fanatrehanao Tompo, satria raha izay irery ihany ny teny eto, raha izay tsy hatrehanao Jesosy dia tsisy dikany, fa ny fanatrehanao no manafaka anay Jesosy, ny fanahinao masina Andriamanitra no mpanasitrana anay, dia mangataka anao izay Tompo, hatreo izao fandaharana kelinay izao, aoka feno ny fanahinao masina Jesosy, izay mpanomponao hitondra ny teninao Jesosy, na amin'ny raha fiderana Jesosy, dia akasika anay rehetrarehetra Jesosy, akasika ny fonay Tompo, hanova ny fiainanay Jesosy, dia mankasitraka anao izay Jesosy, ary raha tonga eto izay Jesosy dia te hifankazatra aminao izay, araka ny teninao Jesosy hoe mifankazara amin'ny tsy tonga dia hiadana ianareo, ho tanteraka aminay ny izany teninao izany androany, ho anay rehetrarehetra izay mety miady saina, ho anay rehetra izay mety manana olana amin'ity androany ity, dia hifankazatra aminao izay Jesosy, hiezaka izay Jesosy, ary isan'andro izay dia hifankazatra aminao Tompo malalo, ary mino izay fanampiadanana izay rehefa mivoaka eto Jesosy, hanana filaminana anatin'ny fonay ihany Jesosy, dia jereo ny tsirairay avy ianao, mahafantatra ianao Jesosy, mahita ny olana mianjady amin'ny tsirairay izay tonga eto, mety manana entana mavesatra izy Jesosy, mety misy zavatra manahirana azy Jesosy, fa mino fa ianao hanafaka ny fiadanana anay tsirairay avy, dia mankasitraka anao Tompo malalo izao fandaharan'izao dia tsy ho azony devoly kitikitiana na amin'ny connexion izany, na fanakorontanana iny izany Jesosy, fa hifantoka aminao izay amin'ity androany ity, raha koa fanay amin'ny ranao mahery Jesosy izao fandaharana izao, tsy hanana ny devoly amin'izara na dia kely ary na dia mora raha tsy ho alain'ny devoly amin'ny teny izay ho zarainao eto, dia mankasitraka anao izay Jesosy, hanao irery ihany ny voninahitra. Amen. Alleloia. Misaotra betsaka anabavy misaotra anabavyantsika tao anatin'izay vavaka ho fanombohan'izay, dia tsika moa dia efa tsy zoviana aminao intsony ngambany, fa tsika hiatrika ny taontsika amin'ny faharoan'ny volana oktobra, izany hoe amin'ny zoma ho avy izao dia andaontsika dia ao anatin'izay moa izany dia miomankomana ny amin'izany tsika, dia ngambany efa hitanao ihany fa misy ny fiomanana izay ho ataontsika, ary iritsika mihitsy hoe ho fotoan-dehibe io fotoana io anasantsika ny olona rehetra, raha misy olona eny aminao eny hitanao mihitsy olona mila fampahireza, satria fotoana anankiray koa anararaotantsika io hiantsoantsika hitoriantsika tahaka an'izao ataontsika izao ihany moa hoe, fa mba miandrandra fotsiny tsika amin'io hoe mba maromaro alim-bavaka ny ataontsika amin'io, dia mbola ny tananao ihany manomboka amin'ny 7 sasany alina tsika tahaka ny mahazatra ohatr'izao ihany, dia mety tomboka amin'ny fandarana misy andratany mampionina, dia ao aorianan'izay dia ny fandarana vavaka fiambenana ohatran'izao dia ao aorianan'izay hitanao fa tsy ho tenenanao eto daholo ny zavatra rehetra, fa isy zavatra izay ho hitanao eto amin'io hoe tsika, dia hatramin'izay ianao maheno toriteny dia ny toriteny alefanao misy toriteny dia misy hira mandeha mifanaranaraka amin'iny, fa amin'io indray mitoraka io indray tsika dia misy hira ny mpanakanto dia ilay hira ny mpanakanto no anaovantsika toriteny, izay no mahatoriteny ankira ny zavatra izay ho ataontsika amin'io fotoana io, ary dia tehiteny aminao hoe na ianareo mpanakanto izay isaorana be dia be indrindra, ianareo mpanakanto izay andray anjara, izay isaorana milosa ady dia nanareo ary raha anaraka io nareo dia hitanareo fa nanareo ary dia mety ho voakasika ve izany tokoa ilay hira e, izay no mahatoriteny ankira azy dia manentana antsika rehetrarehetra ho tahian'Andriamanitra anie tsika tsirairay avy dia donc aloha mialohan'ny ianoantsika hira dia amin'ny tena dia ireo mpanakanto izay hitantsika ao amin'ny hirako ao nanohana ny antso ny rarisoa ny ankiradio dia ry zareo ireo hiran'izy ireo daholo no ianoantsika amin'ny terinandro ity ary mbola hiran'izy ireo ihany koa no angalantsika ao anatin'izany toriteny ankira izay ho ataontsika amin'ny sasakalim-bavaka,
isy fijoroana vavolombelo leo, isy fijoroana vavolombelo leo, isy vavaka zava-dehibe a za hivavaka manokana ho atsika rehetrarehetra izay mpanaraka an'izao fandarana zao zay tonga eo zany amin'io a de hoe tsika mbavaka daholo tena ray tsodrano tsika tena angataka amin'andriamanitra mihitsy hoe tompo tena hosory amin'io a mba hilatsaka ny tsodrano am'retolo reto ary indrindrindrindra koa ny zava-dehibe de zao a ho avy tokoa ny zokintsika ny anabavitsika pasteur Rondro a izy no pasteur eto mantsy raha madinika anao io zao izy io halleluia io zao pasteur Rondro io efa miaraka amintsika eto izy a sady miarabana reo izy mbola tsy voaraba ihany loha regaran'orosoa mama Valentine pasteur Rondro Tahiry Mario Tansia rehetrarehetra any ambony any raha lafaly raha Heritovo Noely Fantou Lantiniriny de io zao anabavy pasteur Rondro a izy a any amin'ny farany no angatahantsika mba hivavaka kosa ho an'izao fandaharantsika zao mba tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ray aman-drenitsika izy ka de zay no programmatsika fa andao tsika hihaino an'reto rahalahintsika ireto a raha mbola nisy aminao mbola tsy naheno firalitsoa avy amin'izy ireo ary isorana azy ireo fa de ho atolotsika mihitsy zay mety zao sehatry rainky ravana fanohana sy ny manina moa zany manosika ny zavatra zay tokony atao de tena ho valim-potian'izy ireo de ny ilan'izy ireo daholo mandeha amin'ny terinandro ity a ary mbola ilan'izy ireo koa no ataontsika ao anatin'izany toroteny ankiry zany arinary zareo ary a de mimanina reo fa misy amindry zareo ho avy eto miaraka amintsika eto de raha manana teny mamy zany ianao ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra reo mpanakanto reo a de omany zay teny tianao tenenina azy fa ho hitanao eto ny sasany amin'izy ireo ezaka ny sasany mihitsy afaka noho ny fotoana zay tsy fanomezantsiny fa misy hiaraka amintsika eto a ka de mahereza ary isika rehetrarehetra anabavy Soameva Rahasoanatany anao Angela Lucinda Maira alleluia Noely Sarosa nareo raha tena manana anarana hafa kely mihitsy nareo a de tahiny tompo ary a ndao alohantsika mialohan'ny lotsika hira de hiaino andry zareo a ho tahin'Andriamanitra ny anareo alleluia fatratrarana ny faharoa taona manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra de miaraba manokana ny Aki radio amin'izao fatratrarana ny faharoa taona ny orenan'ny radio izao de faly rojony avo mirary soa ny ekipan'ny tarika ny avo rehetra mirary soa ny amin'ny fatratrarana izany faharoa taona izany satria tena tsapa hoe misy fomba fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina amin'ny fanaparitahana ny filazantsara de tena mirary soa be dia be ary mampahery hatrany ny ekipa rehetra ny izay nanorina ny radio a izay mpiara-miasa ny teknisianina miara-miasa amin'izany Aki radio zany tena mba mampiasain'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary mampiasain'Andriamanitra ihany koa amin'ny fitorenana filazantsara manerana zao tontolo zao de faly izay mpanakanto ara-pilazantsara mirary soa ary miara-miasa amin'izany radio zany satria tena tanteraka mihitsy le tena manao hoe miara-miasa ny zavatra rehetra mba hahasoa de tsy misy zavatra ambara be dia be fa manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra de manonona ny fiadanan'ny tompo a ho amin'izany radio Aki radio zany a ny ekipa rehetra ny mpitory filazantsara rehetra ary ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ihany koa satria ny tanjosika rehetra de ray ihany a itaona fanahin'olona be dia be itaona fanahin'olona maro be ho any an-danitra de ho tratran'ny 100 taona mitsingeringerinana ny radio a de tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra sotrata faly miaraba amintsika rehetra indray atao anatin'izao fotoana alimbavaka natokany Akria radio Akria ho amin'ny fankalazana fahatsiarovana na ny antom-pisiany zareo roa taona izay
dia fifaliana ho anay mpisehatra ao amin'n'ivon'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fiderana izany, miara-miasa amin'ny akry ihany koa no miaraba azy ireo ary dia misaotra an'izy ireo ihany koa satria dia tsy nanidy varavarana, tsy nijery tavan'olona na toerana na fiaviana izany fa dia misokatra amin'ny rehetra zareo. Anisan'ny tena mahafinaritra ho an'izy ireo zany izay asa ataon'zareo izay. Nanatanteraka tokoa ny fihazakazana izay tenenin'Andriamanitra ao amin'ny Korotianina faharoa toko fahaefatra andiny fahatelo dia izao mivoalaza ozy izy hoe fa tsy miafina ozy izy ny filazantsaranay fa raha miafina ozy izy filazantsaranay dia miafina amin'izay very izany. Tsy nafenareo an'izay very zany filazantsara zany fa dia niezaka nareo nanaparitaka ny filazantsara dia niendrik'Andriamanitra ozy izy raha toizana izay tenin'Andriamanitra izay. Fa niezaka nareo nanaparitaka an'izany endrik'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny onjam-peo dia izay manokana dia voakasika tao anatin'izany domaine misy anay dia fantatra hoe mandroso ny asa satria misy ianareo. Tehitin'izay androany hoe toy izy foana dia mirary soa izay ny fihazakazana izany. Raha roa taona lasa izay no fisianareo mahita izay fa mbola ho lavitra be lalana hitondran'Andriamanitra ary tsy mijanona izy io raha tsy tonga ny andro anangonan'Andriamanitra, anangonan'i Jesosy indray ny olona. Izay dia faly androany miaraka aminareo amin'ny alalan'izao alim-bavaka izao satria fantatray hoe Andriamanitra ny antom-pisianareo. Jesosy ny ivitoerana isehoanareo ary izy no miam-boninahitra mandrakizay. Omena voninahitra koa Jesosy ny amin'ny fisianareo anatin'ny fihazakazana izany dia mankasitraka anareo be dia be izahay ao anatin'izany. Tena faly izay amin'ny hoe fiara-miasa tsika hatramin'izay tsy mijery hoe tavan'olona, tsy mijery hoe iza na iza fa dia manao fihazakazana rehetra nareo andefasana. Raha mbola misy koa ny antso hoe ilavana ny aky radio dia manao foana ry zareo raha manome voninahitra an' Jesosy ihany zavatra atao. Dia izay indrindra tena mankasitraka be dia be anareo. Tsy hoe tena niaraka hoe tena ny salabe tamin'ny aky radio akory izay na hoe tsy nisalahy tsy izay akory tiako teneno anatin'izany. Fa tsapanay ny fitiavanareo rehefa misy ny fifampiresahana dia te hirary soa izay, te hitondram-bavaka izay amin'izao alina izao ny amin'ny antom-pisianareo ao anatin'izany, tao anatin'izany rotaona izay. Fa mbola misy koa no ataonareo mbola ho lavitra dia mbola ho tsofina rano ihany koa nareo ao anatin'izany. Jesosy omba, Jesosy hitantana, Jesosy hiahy hatrany ny antom-pisiana. Raha Jesosy no naniraka, raha Jesosy no naniraka dia tsy maintsy miantoka izy amin'ny zavatra rehetra dia matokia fefampelatana ny zavatra rehetra. Dia tahin'Andriamanitra nareo. Misy ihany koa moa zany ny vaovao dia hoe tsy hoe ilay hivoaka ny album zany amin'ny taona ho avy angamba raha sitrapon'ny tompona faraparan'ny taona iny dia ho hitantsika atao amin'ny aky radio ihany koa ny izay entre parenthèse fony kely teny fotsiny satria menjareo fafana mba afaka amin'ny tena izay. Izay mahafinaritra zareo tsy misalasala ny amin'ny fiara-miasa rehetra. Dia Jesosy nomem-boninahitra, izy anie nomem-boninahitra, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina miasa mahery ao anatinareo, hitahanareo omba sy ameno ny fonareo mankasitraka tompoko. Tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Fiadarana ho an'ny aky radio roa taona izay lasa izay dia tahin' Jesosy daholo. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy malala avy amin'ny groupe bano miaraka amintsika eto androany noho izao fatratrarany aky radio ny faharoa-taona ny radio izao dia faly izay groupe
mirary soa indrindra ho an'ny akiradio ary mirary soa ihany koa ho an'izy mivady a zay nataon'Andriamanitra miandraikitra ihany koa amin'izao akiradio izao a dia ty mpiandohany izay dia tena hoe mirary ny tsara indrindra ny soa indrindra ho an'ny akiradio a mba tena hanenika amin'izao tontolo izao mihitsy ny zany radio zany a tsy eto fransa ihany a tsy ho amin'ny toerana vitsivitsy ihany fa tena ho hanenika amin'izao tontolo izao mihitsy ary ihany koa ny but antsika kristiana dia ny hoe hitondra mababo maro ho an'Andriamanitra dia irarianay tena ilay ny chiffre zay fanomen'Andriamanitra mihitsy hoe zao ny chiffre ho an'ny akiradio ny chiffre ny olombonjena tokony voavonjy amin'ny alalan'izany radio zany a dia tena ho feno tokoa noho ny fanampian'ny fanahy masina dia mirary soa antsika tsiraray avy sy mirary soa ihany koa ho an'ny akiradio dia faly ihany koa zahay groupe manohitra an'ity amboarakira ity ho antsika mpiaino ho antsika tsaray avy ary indrindra ho an'Andriamanitra hira vaovao be izy ity izay mitondra lohateny hoe voninahitra zay niarahanay amin'ny TVMF choir na ny teny vela manova fiainana choir dia faly be zay manolotra an'izany iry zany. Niala tao Egypte reo zanak'Israely marobe ka nentin'Andriamanitra namakivaky ranomasimbe tsy tiany ho afabaraka ny zanany fa tiany asehony voniny fa izy no tompony teny farany na tsy mpianaty laforo mirehitra vofitoeny sadraka sy Mesaka Abednego tsy navelany hoire tsy tiany ho afabaraka ny zanany fa tiany asehony voninainy porofony fa izy no tompony teny farany fa ny zanany sy ny asany tanany te aoka didikio hoy izy voninahitsane ho anao zilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana indro tolotra io anao izao fiderany izao ho fanomezam-boninahitra anao. Raha mbola tianao ny anihira ka hatramin'ny farany dia manasa anao hitsidika ny page groupe na ny groupe malala ihany koa dia ao ianao afaka miaino an'izany izy zany hatramin'ny farany izay niarahana ny groupe sy ny fitoriana ny TVMF choir dia mirary soa be dia be atsika mirary soa atsika mpiaino rehetra sy mpijery ihany koa ny akiradio dia mirary soa anazy mivady ihany koa dia tiana be nareo amin'ny fitiavan'i Kristy dia mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho amin'ny taona manaraka indray dia mbola ny tonga ny mbola tratra ny taona mitsingerongerina ihany koa ao anatin'izay dia babay daholo tahin'i Jesosy dia fidanana tompoko. Dia fa miarahaba ny akiradio amin'izao fitsingerenana amin'ny faharotoana izao dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiantraikany ity radiontsika ity ary dia mino araky ny obolana toko faefatra ny 2020 lala marina tahaka ny fipoakandro marainy miambalika manapatateraka ny andro ka mino fa ny rotoana manaraka sy ny taona ho avy maro be manaraka dia zao hoe iamamiratra hatrany ity radiontsika ity isy impact angeza be no teo aloha fambiazana manakoako isy fiantraikany amin'ny olona maro be maneran-tany indrindra ho antsika malagasy ary dia araky ny mamonjam-peo azy izay moa dia mirary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay fehezinareo ety an-tany izy dia fehezina any an-danitra zay banareo ety an-tany dia bana any an-danitra ka amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny mamonjam-peo ny akiradio dia ny taona manaraka dia hitondra onjam-piadanana ho antsika tsiraray avy ity onjam-peo ity tondra onjam-pandresena onjam-pamonjena onjam-panasitranana onjam-pifaniana ary dia mirary soa antsika rehetra sa ho tain'Andriamanitra tompoko. Alléluia.
zay no afatra ry zareo a isaorantsika ny erizy ireo eo mpanakanto a mbola misy moa hafa iaraka amintsika koa amin'io no fidina manokana izy ireny satria de mety misy aminareo mbola sy mahafantatra ve iza no mira an'iny teo zao anabaviana vonita hoe aika groupe vahiny le mira an'le hira voninahitra ny notsika maly a de le anabavy Clarisse teo zao no mira an'lay misy fahagagana de Joseph Dafy a Rojiny Avo a de mpandeha matetika eto daholo ny zahana soary voanjo daholo moa ny olona rehetra betsaka ny hira-mpandeha eto fa anisany nanamarika an'izao fandaharana zao a izy efatra menadary eny a mbola misy ho avy koa eo a fa de isaorana azy fa netry tena lehibe a ny tonga am'izao hoe mba mirabatsika sy mirary soatsika zao a ka de zao tonga avy ianao amin'ny zoma fa afinaritra ny fiarahantsika eto a milohan'ny idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra zay hoentiny anababo Jenia avy any New York amin'ity androany ity a de araka ny teniko taminao teo nirany zareo ireo foana moa zany no notsika androany e mba sitraka hita matory de zay moa vohitana anabavy aina anabavy Clarisse a izy ny mirany iny a mbola izy koa miran'le hira le hitareo hira resaka isaky ny mivavaka amin'ny firenentsika matetika de alefako le hoe fitahina fa tsy ozina izy koa mira iny mbanina hira be dia be izy a ary efa zokio amin'ny hira ra-pilazany tsara mihitsy a izy ireny ndao ary eno hiritsika randrano no vomenao anay a mety misy olona eto ry havana tena hoe olona tena araka ny resakitsika tamin'izao hoe miala teo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra miala tao an-tranon'Andriamanitra matetika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra de ohatr' zany manompotsika de miala no ny antony maro isan-karazany fa za de teny aminao androany raha nivoaka ny valy ianao a de tsotra ny teniko aminao amin'izao andro farany akaiky ny fiavian'i Jesosy zao de zao andaotsika ody fa fotoana fodiny zao a raha lasina vavimalala de maherezy ianao a ataotsika zany hira mahafinaritra be zany androany hoe mody a roviny ianao ny ody a de anontanio ny tenanao raha nivelany ianao am'izao fotoana zao de anontanio ny tenanao hoe rovina le aty ny ody fa efa fotoana zao a voditsika meno finaritra isika rehetrarehetra isanandro de miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay isanandro ny famindram-bony ianao any de tsy afaka ambony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fizanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala niny ianao nivoaka ny vala fa ianao tena tiny tsy voy tsy ariny zany aniny antony aviny fa raha avy ny andro mba hiverenanao fety anenao antranoao rovinyanao vaoa rovinyanao fombahody rovina fantompo efasasa miandry ny tananao rovinyanao vaoa rovinyanao fombahody rovina fantompo efasasa miandry ny tananao de nalefa ny ray lay tokany ray Jesosy nilay izy
trizay tonga izy hitady sy amonjy ny velo faramody ianao tsy mandeire fa ianao milamino jesosy lay fizaneno lalany mino tena lefaniray lay tokaniray jesosy anila izy atrizay tonga izy hitady sy amonjy ny velo faramody ianao tsy mandeha irery farao avy ny andro mba hiverenanao fidyanenao antranoa rovinyanao foa rovinyanao fombamody rovina fantombe fasasa miandro miandry ny tatana rovinyanao foa rovinyanao fombamody rovina fantombe fasasa miandro miandry ny tatana Halleluja. Sotra an'Andriamanitra sika amin'izany izy zany a dia mipetraka aminao koa ny fanontaniana raha mbola tsy ao amin'ny valan'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao a dia mipetraka aminao koa ny fanontaniana hoe ary ianao rovina ianao ny ody fa zao ry havana malala tena fotoana vodiny zao a rehefa efa ho avy ny ranon'orambe a efa miandry anao foana ny samby fiara tahaka ny tamin'ny andro Noa dia Jesosy Kristy zany mbola misokatra ny tanany mbola misokatra ny varavarana fa rehefa tonga ny fotoana dia ny tanan'Andriamanitra amin'izay ny anidany varavarana samby fiara io na Jesosy ary tsisy nina azy ny ataonao tsony fa Jesosy mivadika ho lasa tsara izy amin'izay fa tsy mpamonjy tsy mpisolo vava ka zao hoe fotoana zao a ndao tsika ody ao an-trano indray misy toerana maly mbola misy toeranao ao a dia maherezy ianao zao tsika hieno tenin'Andriamanitra amin'izay a anabavy tsika Jeny nitondra tenin'Andriamanitra anao ny zoko Jeny a dia ndao ary tonga dia izy navelantsika amin'ny teny a izay tokony ho tenenina tany tompo a anabavy Jeny tany tompo tsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia mbola faly miarabantsika indray ry havana amin'izao arivo izao a nahatratra izao mivavaka fiambenana izao dia mbola raisiko fahasoavana ho aho ny fampizara aminao indray a ny tenin'ny soratra masina androany ny teny izay ifampizarantsika ry havana dia ho hitantsika eo amin'ny tantara voalohany toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 14. Tantara voalohany toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita ny teny ry havana dia hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Eny maty Saoly noho ny nivadiany tamin'i Jehovah dia noho ny tsy nitandremany tenin'i Jehovah sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra. Ary noho ny tsy nanontaniana tamin'i Jehovah ka dia novonoina izy ary nafindra ho an'i Davida zanak'i Jese ny fanjakana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana dia manambara sy mampianatra antsika
fa maty Saoly noho ny fivadiany tamin'i Jehovah. Tsarovy ry havana fa niza mivadika amin'i Jehovah Andriamanitra dia tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesana. Hitantsika ny tantaran'i Jodasy ry havana, rehefa nivadika tamin'ny Jesosy Jodasy ny hafarany dia fahafatesana. Inona moa ry havana no mifanohitra amin'ny fahafatesana? Ny mifanohitra amin'ny fahafatesana dia ny fiadanana. Tadio ry havana fa ny fiadanana dia Jehovah Andriamanitra no manome azy. Jesosy Kristy no manome an'izany fiadanana izany. Rehefa mandray azy ianao ary tsy mivadika hatramin'ny farany dia ahita fandresena ianao ry havana. Hanana fiadanana ianao, hanana fiadanam-po ianao ry havana. Ary ny fiadanana sy ny fandresena miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mandalo, fa rehefa mandray azy ianao ka mahatoky dia hitoetra eo aminao mandrakariva izany fiadanana izany. Hitoetra eo aminao hatramin'ny farany ry havana izany fandresena sy fiadanana izany. Andriamanitra ry havana dia nanana tanjona goavana tamin'ny Saoly mpanjaka. Ny tanjon'Andriamanitra raha ny antso an'i Saoly izy dia ny anehoan'ny voninahiny, anehoan'ny fandreseny, fa saingy indrisy ny zavanitranga maty Saoly ry havana noho ny nivadiany tamin'i Jehovah. Noho ny tsy fitandreman'ny tenin'i Jehovah, tandremo tsara ry havana ny tenin'Andriamanitra fa mila ankantoavina izany. Ny tsy fankatoavan'i Saoly izany tenin'Andriamanitra izany no nahatonga azy ho faty. Amin'ny fotoantsika ry havana, tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra, tsy mankatò ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesana izany. Ny fiatombohan'izany fahafatesana izany ry havana eo amin'ny fiainantsika dia tsy inona fa ny olana tsy mety voavaha, ny aretina tsy mety sitrana, ny olana maro isan-karazany, zavatra maro isan-karazany mitranga amin'ny fiainantsika. Izany ry havana no atao hoe fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hitondra anao, ny hitondra any amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Izany ny tanjon'Andriamanitra amintsika ry havana. Raha nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Ezipta, izay tany nandevozana azy Andriamanitra, dia tsy hoe andeha hitondra azy ireo any amin'ny fahaverezana, any amin'ilay tany tsara sady mamokatra, any amin'ilay tany feno fifaliana, tany feno fiadanana, ilay tany tondra dronono sy tantely ireto zanak'Israely reto. Fantaro ry havana fa matetika ny mahatonga ny olona hivadika sy tsy hankatò ny tenin'Andriamanitra dia rehefa mandalo ady izy. Jereo nge ry havana na dia teo amin'ireo zanak'Israely aza ka nitranga ny ady, raha nanenjika azy avy any aoriana ny Ezipsianina ary ny ranomasina mena no nanoloana azy dia ny monomonina ny zanak'Israely ry havana. Tsy nankatò intsony izy ireo. Betsaka ry havana amintsika kristianina ny ohatr'izany. Raha todijolana ianao na ady dia monomonina. Sao ve ilay mivavaka, sao ve ilay miaraka amin'i Jehovah, sao ve ilay manara-dia an'i Jesosy? Fa tadidio ry havana fa eo anatrehan'ireny olana ireny eo mihitsy Andriamanitra no manao lalana ho antsika. Tadidio ry havana fa tsy misy lalana misokatra ho anao raha tsy misy ady lalovanao. Mosesy dia nitaraina tamin'Andriamanitra raha nitarika an'ireto zanak'Israely reto. Fa hoy Andriamanitra hoe lazao amin'ireto zanak'Israely reto mba handroso izy. Ao anatin'ny olana izany ry havana, ny vahaolana dia tsy ny fitarainanao, tsy ny fimonomononanao fotsiny, fa ny fandrosoanao eo amin'Andriamanitra. Ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Ohatr'izao ataontsika izao ry havana. Tsy mitsahatra isika mitady sy mikatsaka an'Andriamanitra na dia efa alina aza ny andro. Mbola eto foana isika ry havana, mbola miara-mivavaka eto isika. Tadidio ry havana fa mila mivavaka isika.
fa rehefa mivavaka sika na toy inona lehibe an'ny olanao a, na toy inona lehibe an'ny problemanao a, dia ho resinao zany rehefa mivavaka ianao, rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ry havana. Hoy ny teny manao hoe izay be vavaka dia be hery. Feno ny herin'Andriamanitra sika ry havana, feno fitahiny sika rehefa mahery mivavaka. Jereo no nahazo ny Saoly teto ry havana, tsy nahay ny aino an'Andriamanitra izy, dia voatarika tamin'ny zavatra hafa. Lasa tany amin'ny olona izay nieritreretiny fa mahay zavatra Saoly teto ry havana. Satria Saoly dia vahaolana vetivety sy hita maso no tadiaviny. Ny miaraka amin'Andriamanitra nefa ry havana dia tsy ohatr'izany. Tsy vahaolana vetivety sy hita maso no ilaintsika, tsy vahaolana vetivety sy hita maso no tadiavintsika ry havana, fa zavatra avy amin'Andriamanitra, sady mahafa-po, maharitra, mateza. Ka raha zavatra maharitra, mahafa-po sy mateza no tadiavintsika ry havana, dia tsy azo vetivety izany fa mila faharetana. Mila faharetana tsika miaraka amin'i Jesosy Kristy. Tadio ry havana fa ao amin'Andriamanitra raha matoky amin'ny kely ianao dia manapaka amin'ny lehibe. Rehefa nanana olana Saoly ry havana dia lasa tsy nanana fankatoavana an'Andriamanitra intsony, fa lasa nirona tany amin'ny fanompoan-tsampy izy, satria nieritreretiny hoe toa Andriamanitra izay tompony dia tsy mahavaha-olana. Ny Andriamanitra izay nankatoaviny dia nanadino azy. Kanefa ry havana noho ny nataony Saoly ihany no nahavoa azy. Tsarovy ry havana fa Andriamanitra dia tsy mampitondra antsika izay tsy zakantsika. Izay zakantsika ihany no hampitondrain'Andriamanitra antsika ry havana. Satria efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahoriana rehetra. Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahafahambaraka faratapony. Efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana ny aretintsika. Tadidio ry havana fa ny dia kapoka tamin'i Jesosy no minana sitrana antsika. Fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao ka mankatony teniny dia mandray zava-tsoa ianao ry havana. Ary na mavesatra aza ny olanao dia voarainao amin'i Jesosy ny vahaolana rehetra ry havana. Tsarovy ry havana fa ny olana katono andray fandresena. Ampahiresiko ianao androany hoe tohizo ny fiarahana amin'Andriamanitra, tohizo ny fiarahana amin'ny fotoam-bavaka ohatr'izao, satria izao dia efa anisan'ny fankatoavana. Dia aza mijanona amin'izao fotsiny ihany koa nefa ry havana, fa mandrosoa milalindalina kokoa. Tena raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao. Mihazakazah foana ry havana fa ny fahavalonao dia tsy mahalala reraka manenjika anao. Mila manana fiainam-bavaka tsika ry havana, mila manao ezaka mihoatra sika amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tsarovy mandrakariva ry havana fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mampatanjaka ny reraka. Omeny tanjaka foana sika ry havana. Ny zava-doza nahazo an'i Saoly rehefa tsy naka-saina tao amin'Andriamanitra izy dia maty ny hafarany ry havana. Hitantsika izany eto amin'ny andininy 2:11. Noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehovah dia novonoiny Saoly. Tsarovy foana ry havana rehefa hanao zavatra ianao dia manontania an'Andriamanitra. Rehefa hanapa-kevitra ianao dia mba manontania an'Andriamanitra. Anontania ny fanahy masina, ny tolo-tsaina sy ny tari-dalana ho anao ry havana. Fa ny nahazo an'i Saoly teto dia tsy mba nanontany an'i Jehovah izy. Ary noho ny tsy nanontaniany an'i Jehovah dia novonoiny izy. Rehefa tsy nanontany an'i Jehovah izy fa tany amin'ny sampy izy no nihazakazaka ry havana dia novonoina. Ary nafindra tamin'i Davida zanak'i Jese ny fanjakana. Nafindra n'Andriamanitra tany amin'ny olona mahatoky ny fanjakana ry havana. Fa rehefa tsy niaino azy Saoly na dia tiany azy Saoly ry havana, satria tadidio foana fa matoa Saoly nataony mpanjaka ry havana dia tian'Andriamanitra izy.
tian'Andriamanitra saoly a fa Andriamanitra ry havana dia entitra. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fifanekena hoe rehefa mino sy matoky ianao a dia ho velona, fa rehefa nifanohatra amin'izay kosa, rehefa mivadika amin'Andriamanitra kosa ianao ry havana dia ho faty ianao. Tadio ry havana fa ny fiantrana antsika dia efa vita. Ny fiantrana antsika dia efa vita an'Andriamanitra. Voalaza izany manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra azao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 4 andininy 9:10. Io ny fiantrana ho an'ny olombelona, ka rehefa tsy mandray an'ilay zanaka ny olombelona dia misafidy ny lalana makany amin'ny fahafatesana. Vokatry ny alahelon'Andriamanitra ny olombelona ry havana no nanomezana an'i Jesosy Kristy. Mila mihaino an'Andriamanitra isika, mila mankatoa isika ry havana, mila mba tsy ho toan'ny saoly ka manjary fahafatesana no tonga eo amintsika. Na dia tsy hoe fahafatesana ranofo ary izany fa ny fahafatesan'ny fiainanao. Ny zavatra paherezako anao ry havana dia hoaka hitan'Andriamanitra araka ny fontsika, hanao ny sitrapony rehetra tsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika ry havana, fa ho afindran'Andriamanitra any aminao ny fanjakana, ny fahefana, dia ho mpandresy ambonin'ny mpandresy ianao. Dia mino ry havana fa misy lesona noraisintsika indray tamin'izany tenin'Andriamanitra izany androany. Mino ry havana fa hitombo hatrany ny fanarahanao dia an'i Jesosy Kristy, ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra isan'andro ka ho mpiaino mpankatoa isika fa tsy ho mpiaino mpanadino. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, saotra betsaka anabavitrinitsika tanatin'izany toriteny izany tena tokony isy tsakotsakonao izany, tokony isy tsakotsakontsika izany. Izy ity dia tantara somary mampatahotra ary mampitaitaina satria sady ohatry ny tantara mampalahelo, ohatry misy zavatra ohatry ny hanenenana izany, ohatry ny misy zavatra ohatry mampitaitaina hoe fa dia maninona loatra, misy zavatra votsitra, ohatry ny misy zavatra tena tsara be verivery fotsiny. Efa mahita ohatra tsika hoe za zao mahita misy fotoana ohatra mahita an'ireny amin'ny Facebook misy ohatra na amin'ny YouTube na ohatr'izany YouTube na zavatra ohatr'izany, dia misy ohatra hoe misy fotoana mahita fiarakodia tsara tarehy be mihitsy le tafiditra anatiny atao hoe supercar, ohatra hoe Lamborghini ohatr'izany, dia ny an-tanana olona tsy mahay mitondra fiara izany, dia mandeha ilay izy dia mba mandeha mafy ohatry ny olona te hanao démonstration, vao mandeha dia midona amin'ny to dia simba ilay tomobile ohatr'izany, dia ohatry mieritreritra hoe fandaniana ipona, tena mahita ny misy zavatra ohatry ny hoe verivery ho azy. Rehefa mahita ianao an'ireny olona misy zavatsaroby dia tsy misy fotoana verivery ho azy ireny, mampalahelo. Fa ny zavatra tena mampalahelo lavitra noho izany dia raha misy olona anankiray voahositry Jehova fa avy eo iny olona iny mihaza nositr'Andriamanitra izany ny tena olona mampalahelo. Tsy hita maso izany fa tena mampalahelo ary maharatsy vehivavy. Ny Lamborghini ry havana mbola azo vidiana, tsy haiko mety lafo vidy be iny fa mbola azo vidiana indra-potika. Fa ny ositr'Andriamanitra, ny fanahin'Andriamanitra ry havana, rehefa tonga amina olona iray dia mahatonga n'iny olona iny olona miavaka. Fa ny fanahin'Andriamanitra koa rehefa miala ao dia tsy azo vidiana intsony. Mampalahelo be ilay izy satria izao ilay tenin'Andriamanitra ny vakiantsika eto dia izao, eny amin'ny tantara voalohany 2:19, eny maty Saoly, eny ry havana antsika rehetra ho faty daholo, na izaho na i Saoly na Davida na ianao ho faty daholo, miandro ny torontsika fotsiny antsika.
nga mory avana dia isy olona tsy ho faty ny tena marina nge eny maty saoly dia raha teboka ny teo a dia lalàna mpiainana no maty ary fandalovana ny ety amboarina mandrakizay ianao 70 na 80 raha ty raha tahiny ka mateza ho ny ten'Andriamanitra fa raha nijanona teo eny maty saoly dia lalàna mpiainana zany saingy izao eny maty saoly no nivadiany tamin'i Jehova dia noho ny tsy nitandrema amin'ny tenin'i Jehova sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra ary noho ny tsy nanontaniany tamin'i Jehova ka dia nivonoana izy ary nafindany tamin'i Davida zanak' Jese ny fanjakana ry havana maty saoly nisy antony nahafaty azy zany hoe maty Davida rehefa voky andro misy azangery avana mpanompon'Andriamanitra ato tsy maty Enoka vao nitoritsika teto Enoka tsy maty Enoka fa nalain'Andriamanitra velona niakatra ny an-danitra Eli tsy maty ny ao amin'ny baiboly zany ny mpanompon'Andriamanitra na tratrantitra voky andro ny tenin'Andriamanitra mody amin'ny fiadanana Isaka tena nody tamin'ny fiadanana ry havana maty koa Isaka fa volazan'ny tenin'Andriamanitra fa dia nody tamin'ny fiadanana tany amin'ny razany a zay moa fomba volazandreo rehefa maty Isaka fa teto i Saoly eny maty i Saoly ny antony nahafatesany Saoly noho zany hoe mbola tsy tokony ho faty Saoly mbola tanory Saoly mbola tsy tokony ho faty fa maty izy satria nisy satria tao ravana malala nivadika tamin'i Jehova maty tojo fahafatesana araka tetonao ho faty daholo tsika ho a fa teto nisy fahafatesana zay afaka ny evitena sy voatery ho faty fa maty noho ny zavatra anankiray maty noho ny tandrevaka ary zay mahatonga anamy tena hoe tena mampalahelo a ity zavatra ity maty noho ny inona le fahafatesana ny mifanohitra fahafatesana dia fiainana fa nazavaina babijely teo fa fahafatesana na dia mbola velona zao koa tsika dia afaka misy fahafatesana eo amin'ny fiainantsika ary ny maty voalohany dia ny fiadanana be dia be ny olona velona mandehandeha maty ny fiadanany maty ny fiainany misy fahafatesana ny fiainany tsisy fiadanana ozy ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ratsy fanana jereo tsara zavatra natao Saoly afangafangantsika ny tenin'Andriamanitra avakitsika maty tokoa nge Saoly ary ny nahafaty any Saoly dia raha tsy fahafatesana be mihitsy tsika ravana na zany zao ny mba fandresen-dahatra hoe za rehefa maty dia tsy maty ohatr'izao mba fandiriako mba eritreritro mihitsy raha ohatra amin'ny toy manompon'Andriamanitra foana dia tsy ohatr'izao ny fahafatesako na dia tsy mpandahatra ary ohatrany tsy rehefa mandinika ny fiainan'olona ato dia ohatrany tsy ho zay hoe mety mba tsy ohatr'izao kosa ny fahafatesako ohatra tratrana aksida matsiravina be mihitsy aho amin'ny fiarakodia ohatra dia potipotika tena le ratsy fahafatesana be reny na ohatra hoe maty mipoahan-javatra maty tena le matsiravina za ohatra tsy mieritreritra hoe zany ny hafatesako raha mbola mity manompan'Andriamanitra ohatr'izao azoko antoko zany ry havana na ny fialako eto azy tena ohatran'ny elan'ny Davida ohatran'ny elan'ny Isaka raha ohatra ho azy averiko any raha ohatra ka mitohy mikatsaka foana ny tsaratsara koa akatoan'Andriamanitra fa i Saoly nge ravana tena ratsy fifarana jerenao ndray jezika vetivety ny fahafatesany Saoly any amin'ny Samuela voalohany fa 1:30 ny soramany dia nahafatesany Saoly sy ny zanany ary nandevenana azy 2 ary ny Filistina nanenjika mafy an'ny Saoly sy ny zanany ka maty ny Filistina Jonatana sy Abinadaba ary Malkiso zanak' Saoly eritretinao ny tsika dia mahafantatra fa fahoriana ho an'ny ray aman-dreny zany mandeviny zanak' izany raha tsika malala zany fa ny zanaka tokony andevina ny ray aman-dreny voalohany Saoly tena nandevina ny zanany raha nahita ny fahafatesany zanany
fahoriana nge zany ravany nefa nge Saoly ravana ka mpanompon'Andriamanitra voafidin'Andriamanitra taoriana zay ary mafy niady tamin'ny Saoly ka nifanendra tamin'ny mpandefa tsipika izy de nono tsara ary raiky tahotra indrindra no ny mpandefa tsipika tsy mbola maty Saoly ary tsy mbola tratran'ny mpandefa tsipika zany mbola tsy maty ange Saoly fa inona saika maty ny areti-po izy aloha teo efa tena raiky tahotra loatra tena iza moa ny olona tokony hatahotra mpandefa tsipika neny Davida aza ravana efa miatra maneny efa eo anoloany eo fafatesana fa mbola ho zay tena na mandany loha sahaliko fafatesana azy Andriamanitra de tsy atahotra ny loza fa izy Saoly mbola tsipika olona mpandefa tsipika fotsiny izy mbola tsy vo be dia be ny olona tratran'izany ny olona tsy manana an'Andriamanitra olona tsy matoky an'Andriamanitra tsony na mpandefa tsipika ary to de mahafaty to de mintsitra kristianina tsy tokony tratrany AVC zany hoe olona mivavaka tsy tokony tratrany hoe fatairina tampoka de no mitahotra de tapakarandrany noho ny fa tokony olona foana voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny obolana fa ny fotsika nge de ao ankavanana ina moa tia ny ten'Andriamanitra tenena zany hoe ny fotsika ao ankavanana tsika rehefa manana an'Andriamanitra de ao ankavanana ny fo fa maninona ny ao ankavanana ny fo aizako izy fo ao ankavanana ato ankaviana anaovan'Andriamanitra ny fo fa zavatra tia ny ten'Andriamanitra tena zany de zao rehefa misy zavatra midona amintsika kristianina de tsapao to de amin'ny ankavanana tsapaina ny ankavanana tsisy ninona amin'ny tempo ao tsisy le godogodogodogodoko matahotra be iny tsapana ny ankavanana tsy misy tokony ohatr'izay ny toe-ponao amin'ny ankavia zay le ten'Andriamanitra tia ny ten'Andriamanitra hoe ny fotsika de ao amin'ny ankavanana ny fitempon'ny fonao zany tokony ho tony foana ninona zavatra mitranga ninona zavatra miatra zao fotsiny teneninao Jehovah ny mpiandry atsy ananjavona na mamaky ny loha saliko mafatesana za de tsy atahotra ny loza fa nitsoraka-azonao no amiko alleloia mahafatahotra alleloia fa i Saoly mbola mpandefa zanona tsipika fa saika ninjitry ny areti-po natahotra mafy de jerenao tsara nge zao ny atao olona ratsy fafatesana zao ny atao olona ilan'ny fanan'Andriamanitra mbola tsy tonga ny zanona tsipika andiny vaivatra ary Saoly tamin'ny mpitondra fiadiny tsy hoainy sabatra ao ka tsy atoy mibroka fa andreo avy re tsy miforehirika ho tsatohan'ny mibroka de ataon'ny fiomezana nefa tsy nety mpitondra fiadiny de natao ohatra izy ka de nalay Saoly ny sambatra ka nianjerany namony tena Saoly na mony tena suicide ny olona mamony tena rehetra hitanao reny tsisy olona mpivavaka reny mandaingy reny raha tena mpivavaka mety bakany am-piangonana fa tsy mpivavaka ary mety mpivavaka fa tsy mpino fa raha olona mbola mindro zany de hiteny takany Paoly kivy matetika zay fa tsy mamoy fo tsika afaka kivy fa famoiza-po famonotena zany ny olona ilan'ny fanan'Andriamanitra na izy ilan'ny fanan'Andriamanitra mbola tsy manana fanan'Andriamanitra ny olona mamony tena zany raha misy olona aza mamony teny zany ianao mbola misy fahazo antenaina ho an'izay velona ozy ny ten'Andriamanitra mbola misy azo antenaina io fiainanao io za zo intelo saika namony tena intelo efa saika namony tena tiatia tsy mamony tena zafady inona le olana tsy inany aminoko tena am'izany ny Andriamanitra ngesabeko fa zany ny olona ilan'ny fanan'Andriamanitra ry havana malala mbola tsy tonga koa mbola na de sarina mpandefa zanona tsipika ary zany naseho teo de Saoly to de ny amony tena ny amony tena be da betsika iny ohatr'izany efa io mihitsy le olana ny aloko matika fa maninona alohanao maty mbola io ke tsy afaty anao fa ianao mihitsy le Saoly mihitsy nefa nilan'ny fanan'Andriamanitra tsy natoky an'Andriamanitra tsony Andriamanitra koa tsy teo tsony zany mahatonga atsika tazomy Jesosy ry havana mahatonga anao io mbola ohatrin'io ianao manana an'Andriamanitra inona ny tsy olana mandalo eo amintsika zany ry havana fa inona ny amonona tena am'izany ry havana manana ianao nge manana Andriamanitra velona nge ianao fa ositry Jehovah nge ianao misy fanahan'Andriamanitra nge anatinao ao fa tonga de namony teny Saoly ngaza ihany ny olana tamin'iny ry havana de Saoly nge tsy maty namony tena fa tsy maty fijaliana zany sa tsy fijaliana raha tsy fahafatesana nge zany ry havana tsy maty nge izy teo natao ohatra loatra de nalainy Saoly ny sambatra ka nianjerany ary efa hitany mpitondra fiadiny fa maty Saoly de mba nianjera tamin'ny sava iny koa zany aloha iny moa zany de efa tsy voahositra iny zany de hoe Saoly ve maty de zany amony tena mivady aman-janako mbola ary rehefa Saoly ny teo faty de maty Saoly de iny koa izy de miara-maty amindray Saoly sy ny zanany telo sy mpitondra fiadiny ary ny olo rehetra fa izao rehefa tena dinia ny ten'Andriamanitra io tsy maty Saoly eno tsara tsy maty teo Saoly fa
nisy lehilahy anankiray efa jerena zany tantara le lehilahy tsy inona to dia nieritrehitra hoe maty le mpiandry tondra fidiny zany fa tena marina ny tsatohany tamin'ny sabatra ny tenany ny anjerana ny sabatra fa tsy maty saoly mbola tsy maty misy olona ngery havana malaly teneniko anao misy olona be deaibe mety efa hitanao ty zavatra teneniko ty be deaibe ny olona ohatra hoe mpamosavy milalo ody mpanompo sampy mpamon'olona reny zavatra reny dia rehefa antitra izy tratrantitra any izy fa tsy mety maty fa mijalijaly rehefa mahita olona ohatry reny ianao dia efa kio fa olona nanao ratsy izy zay tamin'andriamanitra na mpanompo sampy ohatra hoe mpamosavy olona mpitaiza olona reny dadarabe tratrantitra izy tratrantitra dia olona mieritreritra mahela velona ny fanompo-tsampy ndana jereo ny fiainan'iny manao maloto amin'ny pataloha iny efa manao kosa efa tsy mavita efa fijaliana misy olona mialatsiny anao marikriko zavatra tena ty misy olona zay mpamosavy izy taloha dia marary dia eritretinao ino efa eo ambony fandrina efa ela be marary be eo dia efa iny any ambany mialatsiny aminao efa tena fery fotsiny amin'le masaka amin'izany dia misy le raha mato zay tena tenako anao io hoditra an'io asiana hoditra akondro tsy azo asiana akanjo tsoa satria manaraka ny akanjo ny hoditra mialatsiny aminao zavatra marikriko zany tena ilako tsiny fa zavatra tena nisy zany ina moa zavatra tiako atao ratsy tsy mety maty ny olona mpanao ratsy ianao mieritreritra hoe ela velona fa tsy mety maty satria zao mialan'ny fanan'andriamanitra nanao ratsy tamin'andriamanitra fa isolona moa ny tena tsy maty inao tsara ty Samuela faharoa toko fa voalohany andiny vadimy ary hoy Davida tamin'ilay andiny voalohany ary lefa tsy haingaingana fa lasalasa ny fotoanantsika mahareta kely ianao fa afinaritra ny fotoanantsika na dia soary mihoatra kely ary androany satria misy fandarina kely ho an'ny mpanakanto teo ary no maty Saoly dia niverina avy namono ny Amalekita Davida eritreretinao Davida avy namono ny Amalekita Davida avy nandresy Saoly resy fa maninona ary ka satria Davida ho teneniko anao rehefa fa maninona any andiny fadimy ary hoy Davida tamin'ilay zatovo ahoana nafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany satria io lehilahy io zany Amalekita niteny tamin'ny Davida hoe maty nge Saoly voalohany indrindra ho jerentsika rehefa avy eo fa maninona izy ty Amalekita ty reka toe dia jerentsika zao hoe any amin'ny Samuela voalohany Samuela voalohany toko fa iloany jerentsika amin'ny Samuela faharoa Samuela voalohany toko fa valo amby roapolo fahatelo amby folo fahadimy amby folo avy eo vakitsika fahatelo amby folo Samuela voalohany toko fahadimy amby folo andininy fa telo amby roapolo dia zao ny zavatra nitranga nasena namono teto any tsy natanterahany Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanany ny Amalekita sy nandavana azy Andriamanitra azy tamin'izany teto zany dia nisy baiko mazava aringano ny Amalekita hatramin'ny zaza minono ka hatramin'ny biby fiompy dia fantatritsika efa nitoritsika teto fa tsy vonono Saoly ny ratsiratsy fa ny tsara ny tezominy ny matavy sy ny sisa miaraka tamin'ilay mpanjaka atao hoe Agaga mpanjaka ny Amalekita tsy naringana nefa Andriamanitra tsy niteny hoe aringano fa tsy zay tsara fa Andriamanitra niteny hoe aringano tsika ravana rehefa tenen'Andriamanitra hoe poteo io fahotana io aringano na tamin'ny fahotana kely mety hoe zany hoe miange resaka fosafosa kely iny fotsiny fa za te hiteny aminao fa ity Amalekita namono any Saoly ty Amalekita zazakely tsy nivonono tamin'izany andro zany fa ny lehibe io ny namono azy avy eo ate teny aminao androany te hiteny aminao manokana fa tena rehefa tenen'Andriamanitra ilao ny fahotana aza miteny hoe ty fahotana kely ty fahotana be dia tsy nataony Saoly fa hoy any amin'ny andiny faharoa fa hoy Samuela tamin'ny Saoly satria zany dia nataony fanatitra le izy nangalany atao fanatitra mba handomany fon'Andriamanitra dia niambony hohaniny dia tafeka ny olona ohatry zany mandray vola maloto dia mody manao mpafolo karena na manao fanatitra nanamanoana ny fanamboarana fiangonana nefa vola maloto dia eritreretiny fa vita amin'iny ny anjarany amin'Andriamanitra dia hohaniny amin'izay ny ambiny ka rehefa vola maloto dia vola maloto ianao zay mba manao fanatitra vola hoe azonao tamin'ny kolikoly zany ny anohananao asan'Andriamanitra fa tena tsy mety hohano iny raha iny na soanao fa za pastera zany mino fa manana fanan'Andriamanitra fa vola maloto zany tsy azo anohanana asan'Andriamanitra rehefa namarana vola azo tamin'ny kolikoly tamin'ny alatra vidina alatra aza lotonao amin'izany ny altaran'i Jehova
tsy azezatsiaritra iny fa teto de zao ozy samoela sitraky jehova moa ny fanatitrodorana sy ny fanatitra falatsadramy mihtra noho zay meniny feoany ny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny saboran'ombalahy fa ny miodina de toy ny eloka amin'ny fankatoavana de niditra sy ny ary niditra de toy ny mpanompo samby sy terafina satria nandany tenin'i Jehova ianao teo ny laminy tsy ho mpanjaka intsony fandoroana fitazomana omby matavy fahotana matavitavy misy fahotana rehefa tenenina ianao hoe aringana de aringanao a misy fahotana nge azotsika elana eny za rehefa taloha sady mpisotro toka be mpisotro labiera be mifoka sigara fa rehefa tojo olona anankiray a mpiandry ametra-tanana tamin'izany de nata inona ny fahotanao mbola misy zavatra mamatotra anao ve labiera ho a de vonina rehefa tsy inona labiera ntsony tsy inona ntsony aho a na metra-tanana valy olana tsy nisotro labiera ntsony a aringako ny amarikita fa nisotro ponitra tamin'izany ponitra au coco de nitoy tamin'ny pastisy reny pastisy reny ane tsy natao aperitif to de reny nisotrona totoka de nefara tamin'ny botakely sy ny ray litatra pisotro toka be ndray fa ny ao an-tsaiko de zao labiera ny fanarahana jesosy a labiera ny fanarahana andriamanitra fa ty tsy labiera jere ponitra manotapona reny ny vokany reny olatra amin'ny tarehako reny la hitanao vokatry le toka nanao accident anaty ravina ny jera very sorakana keny anosy tamin'izany tamin'ny fiarako potika ny maty io masoko io seky nivoaka tony soriko tony ny latsaka fa tsy navelan'i Jehova maty aloha zao angery havana malala e zao angery havana andriamanitra angery havana ohatrandreny hoe mietrehitra andriamanitra zany tena mahasika te maninona koa ary de manao an'izany de zavatra ohatr'izany ve de anasorana te andavana ny olona tsy ho mpanjaka mba disodiso kely de moro e endry havana andriamanitra tena manaiky fa misy ny disodiso kely de moro Davida angery havana disodiso kely de moro e nangalatra vadin'olona nge Davida fa maninona tsy nilavin' Jehova satria nanarina izy tamin'iny de nanaiky hoe diso ahako so ngery havana rehefa isaky misy fahadisona taony de zao foana tena de ny vahoaka de manilika tsy zaho a io be de be kely zany ianao diso tsy za io fa le anina kosany ina ary fotoko am'zany fa Davida tonga de nanaiky foty tena diso sikary havana afaka diso so ngery havana io fahadisona ngeza be fandroana taony fa ny voalohany any amin'ny Samuela voalohany toko fahatelo amby folo andiny fahatelo amby folo teto indray de zao ny zavatra nitranga isy ady zany ho ataon'ny Saoly sy ny Filistiny de rehefa misy fanatitra tokony ataon'ny Samuela satria efa manakaiky ny fahavalo de tokony fanatitra ho an'Andriamanitra zany mba azahoana sitraka fa tsy nety tonga Samuela nefa voalaza ny teny mandra fa no nitan'ny lehilahy Israely fa poritra izy de ory indrindra io de nietany anjoso tany anaty kriatrana ny olona tamin'izany andro zany de inona ny zavatra traka Saoly nijanona teny Saoly mbola nijanona tany Gilgala fa voaka rehetra anakazy nefa torakovitra be any izy zany teo hiady fa torakovitra mba tonga azy torakovitra tsy mbola nanao fanatitra tsy mbola tonga Samuela manao fanatitra fa raha tonga hoe Samuela manao fanatitra ka kasitrahan'Andriamanitra io fanatitra iny tonga de mandresy alleloia Samuela nefa voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ny andro afitony izy araka ny fotoana nataon'ny Samuela fa Samuela mbola tsy tonga tany Gilgala ary ny olona ny elona andao an'ny Saoly eo le olana misy fotoantsika miandry vanim-bavaka misy fotoantsika miandry an'Andriamanitra de tsika mametraka fotoana afaka afitona ny voalaza ny tenin'Andriamanitra hoy Samuela fa Samuela mbola tsy tonga ny fotoana ngery havana tsy anao fa an'Andriamanitra misy fotoantsika mametraka fetra zarana darano raha hatramin'ity farany volana ty tsy mivaly ny vavako miala tsiny fa tonga de mampanompo sampy tsy anao mametraka fotoana Andriamanitra manana ny fotoanany Andriamanitra tsy maintsy tonga fa ianao mila miandry Saoly tsy niandry an'Andriamanitra inona zavatra nataony torakovitra izy no niandry avy izy tsy tonga izy ny olona koa nandao azy poritra izy andiny fasiva de hoy Saoly eto ty amiko fanatitrodorana sy fanati-pihavanana ka de nanatitra fanatitrodorana izy fahotana zany ohatra an'Andriamanitra tsy anjaran'ny Saoly mpanjaka fa tsy mpisorona Saoly ry havana tsy mpanjaka fa mpisorona tsy mpisorona fa mpanjaka Samuela no manao fanatitra fa tsy Saoly fa no nitahotrany de nataony
ary de tamin'io a enonao tsara tezitr'andriamanitra fa rehefa tezitr'andriamanitra andifatelyvola roy samuela tamin'ny saoly nanao adaly ianao tsy nitandrina didiny jehovah andriamanitra ao zay nanodidiny ianao fa raha tsy zany ankehitriny jehovah de ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny israely mandrak'izay ko zao de tsy aritra ny fanjakanao izy tsy niteny hoe tsy izy tsony ianao fa niaina aloha fanjakana tanao fampitandremana men'andriamanitra fampatesana ny tambony ota ianao raha manota androany tsy hoe mahatatera to de hoe maty sur place zany rehefa tandremoko nefany fa maninona misy zavatra miaina eo tsy aritra ny fanjakanao jehova efa nitady lehilahy araka ny fony ary zay voatendry jehovah fanapaka ny olony satria tsy nitandrina didinao ianao didiny jehovah ianao tsy mbola maty saoly ary mbola mpanjaka saoly fa nanomboka teo andriamanitra efa nampitandrina fa raha mbola mitohy saoly hitady olona tanao andriamanitra kena fa na mampitandrina atsika ninive kena ampitandremana efapolo andro fa nanino ninive nibebaka ka raha teo saoly no nibebaka andriamanitra inona ry avana ny tsy hamindra mahafinaritra be nge ry avana io andriamanitsika io e sao de verinao fa andriamanitra tena devoly io ka hoe vo manao zavatra kely tsy manao an'izany andriamanitra na hely pastera ndray andro ny teny hoe nanota tamin'ny hoe jesosy ony a manome fotoana olona hoe amin'ny efatra eo aminao de tamin'ny efatra ony le olona mbola teny ambony taxi be de tezitra be tsy hoe de nalainy tamin'ny vozina akanjo de natotony tamin'ny tany hoe tsy manaja fotoana amin'ny efatra ianao ry havana jesosy iza ry havana nanao an'izany jesosy iza ry havana ga jesosy de voly ry havana nalabaraka anao eny tara fotoana ony amin'ny efatra tsy maintsy tazako izy jesosy ite aminao amin'ny efatra tsy maintsy miona aminao jesosy tsika miona amin'ny jesosy tamin'ny atany tsika mbola nanao fotoana ary na mbola tara renao tongeto tsy kapoan'andriamanitra am'zany fatany fasahirana anao amin'ny efatra ony fotoana tamin'ny efatra nefa le olona mbola eny ambony taxi be nraisiny tamin'ny vozina akanjo de natotony tamin'ny tany jesosy io manao zany tsy manao an'izany jesosy jesosy afy zany ry havana jesosy afy zany fa tsy jesosy toritsiketo jesosy tsiketo maro-po sady be famindrapo fa tamin'ny voalohany io nananao zavatra tsy nety any izy fina zavatra nitranga atao am'le teneko anao faharota mbola gravy no indraina mbola ratsy no indraina nataony tonga de tsy nonananiny ka io amalekita tsy maty de io ngely any amin'ny samuela faharoa hoe nanontaniany davida eo zany saoly le namony tena zay teko hoe tsy maty izy teo de ozy izy ahoana nafantaranao fa maty saoly sy jonatana zanany any amin'le samuela faharotoko voalohany tsika io andiny fahenina de nanambara taminy le zatovy nanao hoe sendra atao tendrombohitry gilboa ary indro saoly nitehina tamin'ny lefony ary indreo nikalesy sy mitaingo tsovaly nanenjika azy mafy de nierika izy ka nahita ary niantso izy ka hoy za intya eo zany saoly efa le nitsondromony ny vatany fa mbola tsy maty mialaina mbola tsy mialaina mbola tena efa reraka be mihitsy fa veriny raha de nisy any olona zany azafady avinga anao e iza moa ianao de hoy izy le lehilahy ary hoy izy tamiko iza moa ianao de hoy za amalekita tanao ry avany tsy filistinina ny namona ny soa tsy filistinina nefa filistina ny ady taminy teto filistina le mpitondra zana-tsipika fa tsy filistinina ny namono azy fa amalekita anankiray no nanapitra ny ainy io le amalekita tsy ny vonoiny tary ianao za misangisangy fahotany zany za misangisangy fahotany mbola zazy io androany hitanao tsy maninona ironeny ozy nareo mivady misy bajena ny tany anay azo ataovy eo izy izy pastera no mijery ohatra hoe reny filma mamofady reny nefa zay mpivady reriny eo tena fahotana be mihitsy zany ry havana satria zao mijery fitanjahan'olona nareo na de nareo mivady rery zay tsy manina fa jereko ihany de zao azagaga am'izay nareo raha ikorotana nytokatraminareo anatiny ndray aminareo andeha apraty andeha hitady zavatra aby tsisy fifakatiavana ntsony eo aminareo zay le amalekita de vonoiny le amalekita maty de hoy izy tamiko iza moa ianao de amalekita masiny ianao fatany hoe amalekita any atony kely de vonoy fa marary mivoky nozatra loatra fa mbola tanatika an'ny aiko hitanao izy tsy mbola maty saoly nge mbola tsy maty teo ary za miny fararambolany bebaka saoly teo mety mbola nisy hevitra fa ny azy de zao fa tsy natoky an'andriamanitra hatram'izay de ny vonoan'ilay le lehilahy no namita anazy satria de nanaty nakanamono azy satria fantatry fa tsy ho velona izy raha resy
ka dia nalaiko ny satrobonahy tao andohany sy mifehtana sy ny sandra dia netiko aty amin'ny mpanompo oetiny any davida izy ary avana noho ny teny ny devoly ihany no manana an'izany hevitra zany fantatro fa ho faty ny devoly vao manomboka resy ianao dia vao maty ny devoly raha vo resy ianao dia maty ny dika zay fa neny jesosy le resy rehetrarehetra re misy no atsanga no mpandresy zay ny toetran'andriamanitra alleloia dia nandahy izy dia nandeha nitady izy a io voalazany ten'andriamanitra vakitsika teo dia nilavin'andriamanitra izy Samuela voalohany 5:10 andiny 7:20 andiny 4:20 tsy hiverina amintsony fa efa nandahany teny Jehova ary Jehova kosa efa nandahanao tsy ho mpanjaka ny Israely intsony dia niodina andeha Samuela ka noazon'ny Saoly ny sisin'akanjo katritra dia io Samuela tamin'ny Saoly efa nisotriary ny Jehova kosa ho afaka aminao androany ny fanjakana Israely ka nomeny namanao zay tsara nohenao zay tsara nohenao ary koa ny tokony Israely tsy mba ndainga nanenina fa tsy olona izy ka anenina dia nilavina izy ary efa nilavina izy a mbola Samuela voalohany toko 4:20 andiny 7:20 mahafinaritra mantsy ty tantara ty dia aloha isika ten'andriamanitra foana eno tsara Saoly mbola velona zay koa zany ny zavatra ray tokony fantatritsika i Saoly a mbola velona ny olona ilan'ny fanan'andriamanitra mbola velona i Saoly a andininy Samuela voalohany toko 4:20 andiny 4:20 fa ny fanahin'i Jehova niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy amin'ny Jehova nampatahotra azy ina zavatra nitranga niara nitranga tamin'io andiny 13:20 eo aloha eo a dia zao ary Samuela nandray nitandroka fenidilo ka nanositra azy teo amin'ny raharahany Davida io ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny dia nitsangana Samuela ka nakany Rama fanan'andriamanitra ravana tsy maintsy mipetraka aman'olona ny fanan'andriamanitra tsy mandehandeha fotsiny zany fa ny fanan'andriamanitra tsy maintsy apetrany amina olona ka tao amin'ny Saoly izy aloha dia Saoly nanjaka fa tamin'ny fotoana amin'izay tsy nentiny nataony Saoly tsy hoe nesoron'andriamanitra dia nandehandeha teny le fanahy fa mbola nitady olona aloha izy ary nitady olona araka ny fony ary rehefa hita ny olona araka ny fony dia i Davida zany niala tamin'ny Saoly to dia niala le ositra niala le fanan'andriamanitra to dia niditra tany amin'ny Davida ny olona ilan'ny fanan'andriamanitra dia zao misy olona manontany ndraindray mahalasa dala ny fivavahana asa dia mivavaka be loatra anao fa mahalasa dala ina fa tonga ny olona miteny an'izany za miconfirme aminao tena marina zany mahalasa dala ny fivavahana raha hidirana lalina nefa ialana zao ny antony ianao miditra amin'ny fivavahana io a dia zao miala ny devoly dia resinao ny devoly dia potika ny devoly dia manana fiainana mahafinaritra ianao zao vao androany ny resaka taman'olona délivré izy to anatin'ireny toriteny omaly délivré androany izy fiainana mahafinaritra be mihitsy ny ainana nanomboka androany délivré fa zao a rehefa miala reny devoly dia ozy Jesosy le tsika rehefa manao délivrance dia le fanaratsy iny miala dia mandehandeha eny ihany izy aloha mandehandeha any misy fotoana izy manao tompo-maso anao mijery manahoana le trano nipetrahaka teo raha ohatra ianao efa misy an'i Jesosy tsy makao aminao zany intsony izy rehefa ao aminao ny fanan'andriamanitra tsy ao miditra ao aminao zany intsony ny devoly manelingelinanao kely ry atsepatsepa-ny ery ny ataony fa tsy miditra ao aminao intsony tsy ho mifanahy anankiroa anatin'ntsika ao fa na fanan'andriamanitra na fanahy ratsy ka rehefa niala le tao amin'ny fanan'andriamanitra tao amin'ny Saoly a ary nisy fanahy ratsy avy amin'andriamanitra avy amin'ny Jehova nampitahotra azy tsy hoe andriamanitra dia io misy fanahy ratsy fa normalina be miala ny tsara isorana tsy eny ary avany tsy mila ataon'andriamanitra ny zany intsony korytsika miala amin'ny fotsiny tanatsika baikony fotsiny ny anjely hoe reo anjely manodidin'ireo a miala amin'izay nareo fa tsy matahotra atsony olo ny anjely miala dia tsisy fiarovana ianao dia miditra ao aminao zay ty hiditra rehetra ary ny devoly le lasa tamin'ny voalohany fa na fito indray ny entiny miaraka amin'iny ary ny devoly tsy tonga latsy andava nydringana motika angalatra sy ny sisa dia azagaga eo raha mahita olona mpivavaka be taloha pastera mpivavaka be taloha fa nilan'ny fanan'andriamanitra dia jereo daholo ty zavatra tenga lasa olona kidaladala zany tanao mety mino fa efa mety mahita ianao pastera fa otrany kidaladala manaonao foana be deaibe zany amin'izao fotoana misy zany amin'izao fotoana
paster izy fa hitanao hoe Andriamanitra paster ahoana moa zany izy ity zao e manao kidaladala manao zavatra tsy ampiheverana songonatsika kely aty tsy paster indray raha fa anao malala tena marina zany teko anao zany ka zao rehefa elan'ny fanan'Andriamanitra ny olona de zay ny zavatra mitranga amin'ny tsisy tsy diso tena tsisy tsy diso ry havana fa za de teny aminao androany aza lalovina ny famindrapon'Andriamanitra efa namindran'Andriamanitra fo ianao ary Andriamanitra vonina mafy ny zavatra rehetra tsy nentina ataontsika hatramin'izay efa nandray ny valinasantsika raha teo tsika tamin'izany zany hoe mino hoe ozy le misy olona zay taparesaka tamiko za ozy isaky ny manota de misy zavatra mitranga amiko ka tian'Andriamanitra ianao zany olona tsy hoe manota manao zavatra ratsy nefa tsisy inona mitranga amiko mieritreta fa tsy zanak'Andriamanitra ianao fa zazazary ho ny tenin'Andriamanitra fa zanakatiana ny fahaizana anarina sy fahaizana lava ny fotoanantsika androany fa ho faranantsika ny tenin'Andriamanitra za de teny aminao androany fa Davida ry havana Samuela faharoa toko fahadimy andininy fahatelo toko Samuela voalohany faharoa toko fahatelo andininy fahasivy de ny tenin'Andriamanitra hoe ataon'Andriamanitra amin'ny abinelana zany eny ataoko amin'ny araka ny anianan'i Jehova tamin'ny Davida ka ampiala ny fanjakana amin'ny tamingany Saoly ary toetra ny seza fiandrianan'i Davida amin'ny Israely sy amin'ny Joda hatrany Dana ka hatrany Beeriseba fakitsika farany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Samuela faharoa toko fahadimy andininy fahatelo ny tenin'Andriamanitra hoe eny tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny lohan'ny Israely rehetra ary Davida mpanjaka nanao fanekena taminy tao Hebrona tena trehan'i Jehova ary tena nosotran'i Davida ho mpanjaka ny Israely izy tena teo izy tena mpanjaka voaositra izy tamin'ny vola fa mbola teo ihany Saoly nanelingelina teo fa tsisy fanan'Andriamanitra fa ankehitriny efa voaositra izy ary Davida de tratrantitra satria nanao zay ny fanohitra tamin'ny Saoly i Saoly de maty noho ny nivadiany tamin'i Jehova fa Davida maty ihany tratrantitra satria tsy mivadika tamin'i Jehova za de teny aminao androany aza mivadika amin'Andriamanitra ianao ataontsika hivavaka hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana teny hifikitra amin'Andriamanitra ataontsika teny hiteny foana hoe tsy nasatroko foana Jesosy ianao hoe tsara fefara ianao tsika tsara fefara raha mifikitra amin'Andriamanitra de mahereza tianao Jesosy mihina fa voarainao tsara zany afatra androany zany de ny tanan'Andriamanitra ny ampahery anao eo olana sy ady io fikira fotsiny amin'Andriamanitra tsy mahafaty anao zany voaositra Jehova ataovy zay atonga anao voaositra Andriamanitra aza vela miala fa ratsy be zany fanan'Andriamanitra miala ny fahotana ny tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra sy zay tian'Andriamanitra mba atao ka tsy ataotsika de mahatonga ny fanahany miala amintsika ary raha fanan'Andriamanitra miala amintsika de ratsy ny fiafaratsika fa raha ianao io miezaka mifikitra amin'Andriamanitra miezaka mitandrina zay ny didin'Andriamanitra tsy ho amintsika zany ianao lay Davida nofidian'Andriamanitra de mahereza de ataontsika ty mahafinaritra be araka ny tentsika teo hoe ny hira rehetra ataontsika amin'ny terinandro ty de hiran'ireo mpanakanto nanohana ny antso reo daholo ka de androantsika ty koa ity nanamarika n'ity fandarantsika ty ary atsarovako foana ny anabaviko ka tsy haiko raha ao izy anabavy Sandrine Erika mba atsarovako foana am'ty hira ty satria tena mba tiana izy ty hiran'ny groupe ba de meno finaritsika rehetra za Jesosy mandra-pahafaty de manompo anao foana hifikitra aminao foana itianao foana meno finaritra aritsika rehetra halleluia manandritra anao zay androany ty mila anao zay androany mangataka anao zay anatrika fena zay fotoan'izay satria ny fanompoko anao tompo mandra-pahafaty ny fitiavako anao tompo mandrak'izay hoay ny fiderako anao Jeso hatrany an-danitra k'izay misy anao tompo de hoaniko miaraka veritsika zany hoe fampoko anao tompo mandra-pahafaty ny fitiavako anao
Fantatray tombo mpanisandronao mahery faka mandrakotra ny androany fantatray tombo fa miaraka amin'andrainao androany milanao zay tombo mifanompokoana tombo mandrapafatsy endriavana malala anao dia tena aminao hoe vaolana tsara ho antsika androany a dia andaontsika riavana malala hiteny hoe jesosy a za jesosy hifikitra aminao fa fantatra ankehitriny a fa tsy mahafatiny miaraka aminao sy manao ny sitraponao tena entananao androany anatiny dia vavaka foy ataontsika ity a raha mbola lavitra an'Andriamanitra ianao mety efa nanota ianao eny efa nanota daholo tsika fa mety misy amintsika mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra fotoana androany dia teny hoe jesosy a ataovy tahaka ny davida ahy na tena nanao ny tsinety aza hibebaka tahaka ny davida amin'ity androany ity dia ekeo Andriamanitra ary izay sorona amiko ny fanahinao a hivavakitsika amin'izao fotoana izao jesosy malalo misaotra anao zay satria ny fahasoavanao jesosy a dia tanteraka teto zany afatra zany tanteraka teto jesosy zany afatra tiana nampitaina tamin'ity androany ity zay jesosy androany dia tena matoky fa ny tananao mahery jesosy a omba sy tantananay eto jesosy misy olona manam-pandriana jesosy a ho tapaverina aminao ny fanahinao Andriamanitra ny fanahinao Andriamanitra no angatahinay amin'izao fotoana izao hitoetra aminay tsirairay avy raha ny fanahinao Andriamanitra no aty anatinay dia ahery izay Andriamanitra matahotra hoe raha manao tsy mety tahaka ny Samsona zay dia hiala aminay ny herinao ary dia ho ataon'ny olona kilalao sisy izay ataon'ny olona fimehezana izay ary mety ho ratsy fehefary izay azy zao zay androany mangataka hoe niza manaraka n'izao fandarana izao
dia omeo anay ny fanahy ny fahendrenao dia hosory izahay hametrao fitokisana avy aminao dia taio izahay reto Jesosy samy olona androso be amin'ny ara-panahy samy olona tena ifikitra aminao arak'izany izy zany any mahandra-pahafatinay Jesosy mahandra-pahafatinay Jesosy ary amin'izany fotoana izany dia tsy ala aminay mandrakizay any izany fanahin'Andriamanitra izany raha Jesosy misaotra anao n'ity androany ity Jesosy eo misaotra anao satria miteny aminay eto ianao ary hosory ny fanahinao masina zany teny zany hosory ny fanahinao masina zany teny zany mba tonga anay Jesosy tsy ala ty aminay mandrakizay ho tehirizinay ny didinao Andriamanitra ho tandremanay satria tianay ny fanahinao hitoetra eto aminay akatoanao zay arak'izay azonay atao hiezaka isan'andro satria tsy tianay ala aminao ny fanahinao aminay ny fanahinao makasitraka Jesosy terany aja ny saotra sy ny voninahitra anao efatra amin'izay dia mandrakizay rehetra teny nitoriana teto tsy anana ny devoly anjara na dia kely aza amin'ny anaranao Jesosy voninahitra ny ho anao amen hivavaka anabavy Marizao amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tahiny tompo anabavy Marizao tahiny tompontsika rehetra hiaraka hivavaka tsika Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao amin'ny saotra makasitraka anao indray izay Andriamanitra ny amin'izany teninao izany izay nalefanao indray androany mba tonga anay mba hifikitra aminao mandrakariva Andriamanitra raha misaraka aminao tokoa izay dia potika Andriamanitra tena misaotra anao izay fa mbola tianay ianao dia mbola mananatra anay indray ianao Andriamanitra mba tsy hahatonga anay ianao tahaka ny Samsona ny elan'ny fananao masina izy dia tena potika alozany hafaran'ny fiainany Andriamanitra saotra anao izay ny amin'ny fitiavanao dia saotra Jesosy amino fa izany teninao izany dia tena aniry any anatin'ny fony tsirairay avy izay nanaraka an'izao fandaharana izao Jesosy malalaka tena hoe hifikitra aminao ny tsirairay avy hifikitra aminao indray izay tsirairay avy Andriamanitra akatony teninao mba hahatonga anay tena hoe aharitra mandrakizay eo aminao Jesosy misaotra makasitraka anao izay fa tena tsara ianao sady mpaninao ny tsara tianay ianao teny aminay foana ianao Andriamanitra satria tsy tianao hiala amin'izany tananao mahery izany izay tsirairay avy reto dia tehirizy izay tsirairay avy Andriamanitra mba aharitra ao aminao mandra-piavinao eny amin'ny raha any lanitra Jesosy dia makasitraka anao ny amin'reto olona marobe izay mivanginy fanamasinao indray nanaraka ty fandaharana androany ty misaotra Jesosy makasitraka indrindra fa tena tsara manana anao Jesosy izay tena mideranao izay satria tena tsara loatra ianao Jesosy raha ny fahafenon'ny fona eny amin'izany fitiavanao izany dia tsy hita izay lazainay azy Andriamanitra fa tena tianay loatra ianao dia voninahitra ho anao ny amin'izany rehetrarehetra izany Jesosy malala dia vavaka izay amin'izao fotoana izao tompo any amin'ny firenenay tsisy miafina aminao izany firenenay izany Jesosy feno aratsiana ao anatin'izany firenena izany tena mitombo ny zavatra ratsy rehetra miseho anatin'izany firenena izany isan-karazany etseroa Andriamanitra ny famonoana olona ny tsy mpandriam-pahalemana Jesosy ny tsy fahampiana ny aretina maro tsy ahitapana fody Jesosy malala amin'izany firenena izany maro Jesosy malala amin'izao fotoana izao fa mivavaka izay Andriamanitra mba hamindra fo amin'izany firenena izany ianao hamindra fo ianao Andriamanitra vavaka izay mba tena hisy fifoazam-panahy lehibe Jesosy any amin'izany firenena izany mba hahatonga ny olona voakasika andray ianao tompo mpamonjy ny fiainana hiala amin'ny ratsy fanao hibebaka eo anatrehanao Andriamanitra any amin'izany firenena izany Jesosy malala izay fandriamanitra raha miasa ianao dia tsisy masakana Andriamanitra vavaka izay mametaka eo am-pelantananao amin'izany firenena izany ianao hanasitrana ny marahatra ianao hanafaka ny olona ao anatin'ny fahotana rehetra mangeda Jesosy
mba hahatonga fiadananao amin'izany firenena izany ianao tompo malala dia misaotra anao fa mino afo ianao amin'izao fotoana izao efa mamangy an'izany firenena izany Andriamanitra amindra fo amin'ny olona rehetra ianao tompo malala dia mivavaka izay amin'ity alina ity ihany koa Jesosy dia mametraka an'ireto olona tsirairay avy izay mpanaraka ny fandaharana ireto Jesosy malala raha hiala eto amin'ity toerana ity Jesosy malala dia ianao no hiaro sy tatana an'izy ireo tsirairay avy amin'ity alina ity Andriamanitra ny anjelinao hitoby manodidina ny tsirairay avy any amin'ny toerana rehetra izay misy azy any Andriamanitra dia mivavaka ihany koa mametraka an'izao fandaharana andramosaiza ao izao Jesosy mametraka eo pelantananao mbola hoe hotahinao aharitra mandrakizay izao fandaharana izao Jesosy satria fandatrefa izao fandaharana izao dia mbola ampiasainao amin'ny fitaomana fanahan'olona maro any an-danitra dia mametraka ihany koa an'izy mivady Jesosy malala izay nanorona izao fandaharana izao rado rakoto salama mivady Jesosy malala petraka eo pelantananao izany ianao no namendry an'izany olona izany eo amin'ny toerana nampiasanao amin'izao fitoriana filazantsara izao dia mbola hanositra an'ireo mihoatra ianao Andriamanitra satria mpanompo efa nofidianao ireo Jesosy dia misaotra makasitraka anao Jesosy malala ny saraka eto izay tsirairay avy eo anatin'izao fotoana izao dia izahay no hisaraka Jesosy fa ianao kosa hitoetra ao anatinay tsirairay avy sy any amin'ny tokantrano reto olona izay manaraka an'izao fandaharana izao dia makasitraka mandrakizay ny anaranao aleloia amen. Aleloia, misaotra betsaka ny anabavintsika Marie-Jo-tsika izay nandray anjara tamin'izany fanentanana izany tamin'ity androany ity tao anatin'ny vavaka ho an'ny firenena dia ny fiarahantsika tokoa tapitra eto androany misaotra anao naharitra ny hatramin'ny farany mihoatra kely izy androany efa tsy maninona satria nisy ny fandraisana anjaran'ny artista namantsika ireo izay andray anjara amin'ny sasakalim-bavaka nisangana izy ireo entsika ao anatina toriteny ankira izay natonga ny fotoanantsika lasalasa kely androany isa mitahin'Andriamanitra azadino nefa fa fiarahantsika ny tapitra fa afaka mbola mihaino foana ianao an'izao fandaharana izao fiarahantsika ao anatin'ny akira teo dia ny www.andramokaizaho.com dia mandeha andro amanalina toteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny 4:70 maraina amiray amin'ny 4:70 alina misy toteny foana iainonao eto dia mahereza raha mbola tsy tonga amin'ny ranitra Jesosy dia eo ndretsika rapitso amin'ny lerina tahaka izao amin'ny sivy sasany dia azadino ihany koa fa tsika dia manampy ny sahirana ao amin'ny fikambanana Gamaliela dia manentana anao foana ihany koa izay voatsirambo ny tananao izay ihany aminao any izay kely azonao atao na betsaka azonao atao dia hanohanantsika ny sahirana ka hanohana ny classe de 7e any Madagasikara indraytsika hifidy sekoly anankiray tsika tohanantsika ny fitaovam-pianaran'ireo ankizy ireo raha mbola tahiny tompo aritsika dia mbola omentsika sakafo indray ireo na hotafitsika akanjo indray ireo arakarak'izay tarihan'Andriamanitra antsika fa dia manentana anao raha misy aminareo te handray anjara amin'izany fanampihana dia mikontakte ana amin'ny MP nareo dia oneran'Andriamanitra sady avy zato eny izay ataonao amin'ireo madinika ireo satria izay ataonao amin'ireo madinika ireo dia zaka ny ataonao ho an'Andriamanitra ihany ka dia mahereza tahiny Jesosy azadino fotoana mahafinaritra be antsika amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny sivy sasany hatrany amin'ny amiray sasany maraina latsaka any adiny 4 latsaka tsika hiaraka anaty alim-bavaka toriteny akira fijoroana vavolombelona vavaka sy tsodrano sy ny sisa dia mahereza miandry anao izay voninahitro n'Andriamanitra misaotra nahatrany hatramin'ny farany aleloia amen.